ao amin'ny Kolosiana toko fahatelo ry havana. Kolosiana toko fahatelo ny andininy voalohany sy ny faharoa. Kolosiana telo raya sy roa andin-tsoratra masina volamena meny tombo antsika fiangonana amin'izao andro fiakarana izao. Kolosiana telo ray roa iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy hianareo dia katsaho ny zavatra any ambony any amin'ny itoeran Kristy izay mipetraka eo an-tànana ankavanan Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Somary lava ilay izy averiko vakiny indray mandeha. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsaho ny zavatra any ambony any amin'ny itoeran Kristy izay mipetraka eo an-tànana ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Saino zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Tsindrintsika le hoe saino. Ary aompantsika amin'izay ny afatra. Ary dia hoe ny mety hoe lohatenin'ity toriteny ity dia hoe kristianina misaina. Kristianina misaina. Mazava ho azy ry havana. Fa matoa misy ny kristianina misaina dia misy ny kristianina tsy misaina. Tsy za no miteny na za no miseho izy io izy io. Zay le zavatra. Ary rehefa antaninina reo ratoandro rariva hoe nonga afaka nanatrika an'le famohana katsaho atao Isotry Fitiavana, inona kay ny toriteny teo dia hoe resaka kristianina misaina. Dia raha gaga le olona dia misaina ahoana moa zany dia misaina ny zavatra any ambony, misaina ny lanitra. Mizara roapilina isika ry havana atao am-piangonana ato amin'izao maraina izao. Eo izay misaina ary eo ny tsy misaina. Fa ho anareo tsy misaina dia ngane tsy ho tahaka an'izay nidiranareo tato no ivoahanareo avy ato no ny famindram-pon'Andriamanitra ry havana. Ary manohy ny 10 minitra ny tanora teo nataon'ny pasteur mampionina le afatra tsara be ho an'ny tanora teo ry havana. Dia mahita tanora be dehibe mahita ankizy vavy be dehibe totika manokana aminareo ankizy vavy zao tandrema manomboka amin'io rehefa ny amin'ny fifandraisanareo amin'ny ankizy lahy. Jero tsara io ankizy lahy mikotikoti sy mikitikitika anao io. Raha ankizy lahy misaina fa na mahay mampiresaka taoninona azy izy na bogosy taoninona azy izy na manam-bola ohatran'izy izy rehefa tsy misaina tsy asoanao izay ho vadiny sy ho renin-janako ao zany. Zay lazaiko anao zany. Dia nahinao tanora tonga teto raha nafantatra an'izay fotsiny hoe hotandremako tokoa fifandraisako amin'ny ankizy lahy. Dia zay kristianina misaina. Dia ary sika ry havana hiara-andiny tena ny amin'izay loha hevitra mazava be sady tsy tsotra zay. Dia hoe inona no fahamarinana voalohany anampin'ny tompo antsika amin'izao fandinihan-tena zao. Dia eo amin'ny andiny voalohany hoe koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsaho ny zavatra any ambony any amin'ny itoeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tànana ankavanan'Andriamanitra. Zany hoe ny sarihana ny saintsika ry havana, sarihan'ny tompo saintsika amin'ilay fampandinihan-tena dia hoe ianao ve aloha ianao mentoriteny io efa mahafantatra marina hoe niara-natsangana tamin'ny maty tamin'i Kristy ianao. Dia misy manao hoe fa hono zany efa niara-natsangana tamin'i Kristy tamin'ny maty ianao. Ary oviana nanamariana zany rehefa nino ianao dia natao batisa araka ny perikiopa ato amin'ny Romanina tamin'ny herinandro hoe tsy fantatra rova fa zay natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Zany hoe niara-maty taminy ary niara-natsangana tamin'ny maty taminy. Tokony ho zany tokony ho zany ianao.
hafa le fitsanganana tena maty rehefa fafitopolo taona na favalopolo fa tiariavanao le fitsanganana tena fitsanganana amin'ny maty eto le fitsanganana amin'ny maty eto le hoe olona tahakasy tahaka ny maro amintsika raha mbola tsy nandray an' Jesosy dia ny velona azaka ny tenin'ny Paoly araka ny fomba n'izao tontolo izao nanao ny fomba n'izao tontolo izao tao anatin'ny fahatsoana tao anatin'ny fahotana ary tena hoe andevony zany fahotana zany ary izy tsy mahafantatra fizy milona anaty fahotana io toy ny any am-pasana gadra ny fasana gadra ny fahafatesana ny fiainany ary eo ambany vahoan'ny satana fiangonana malalo rehefa tsy nandray marina an' Jesosy ianao fantaro mazava fa tsy misy ny elanelam-panahy fa rehefa tsy nandray an' Jesosy ianao tia mbola any satana tahaka ny olona rehetra se mbola tsy nandray azy tamin'ny fotoanandro any satana ianao fa zay le entson'ny tompo anao anio mba ho tena hoe ho tafiara mitsangana tamin'ny Jesosy ianao ry havana miantsonao izy ino ny feoko ino izay naniraka fa za te hanolotra anao fiainana mandrakizay hitako ny fiainanao tsy asoanao io fiainanao io tsy asoanao io fiainanao io fa zao foazy ianao amin'ny toromasom-pahafatesana io mitsangana ianao amin'izao fahafatesana ara-panahy zao zay no afatry le maty nitsangana tamin'ny maty ary niakatra any an-danitra mena ny fahefana rehetra manana ny fahefana izy anangananao amin'izao fahafatesana ara-panahy itoeranao zao ary rehefa niara-natsangana tamin'ny Kristy ohatran'izany ianao ry havana rehefa niara-natsangana tamin'ny Kristy ohatran'izany dia itenenana ny amin'io andiny-tsoratra masino ihany hoe katsaho ary ny zavatra any ambony katsaho ary ny zavatra any ambony. Lutera le mpanitsy fivavahana malaza tamin'ny taonjato fa 19 dia namory ny mpianana izy teo dia vory teo le groupena mpianatra dia zao izy mba hampanao kely fifaninanana sy défi aminareo ao izy zay aminareo izy mahatonina mafia ny vavaka nampianarin'ny tompo le raina izay an-danitra zany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ka tsy mieritreritra zavatra hafa afatsy zay teny tononony zay tony mbavaka tononony dia zao izy zay mahavitan'izany manomboka ny fanomboany ka hatrany fifarany dia omeko sovaly ary meko kalesy sovaly dia misy anankiray anangan-tanana sainao vonina ianao vonina tompoko dia nanomboka raha dia tonony tsara le vavaka izy moa tsy mahay niny vavaka nampianarin'ny tompo iny tonony voatonony hatramin'ny farany dia noho ny voatonony hatramin'ny farany ka nanao amenina izy dia ny fanena amin'ny masin'izy Lutera dia ozy izy Lutera taminy tena tsy neritreritra zavatra hafa mihitsy ve ianao nandritra niny vavaka iny eo natrehan'ny tompo any manontany ianao izy Lutera dia ozy lera namana fona tompoko fa tsy nanao afa-tsy neritreritra le sovaly sy le kalesy tsovaly firy amintsika ny voreto anarivontsika eto anotrana reto zandry zanatsika reto fa manana zay kalesy tsovaly ny eritreretina nefa ny hoe tao amin'ny tompo ato mba hoe hiaona amin'ny ry havanao teny mpitiavana ataon'ny tompo atsika zany satria tsy tia novera ange isika ry havana ary zany no itenenany hoe manompoko zao katsaho ny zavatra any ambony any amin'ny itoeran'i Kristy zay mipetraka eo an-tànana ankavanan'Andriamanitra mahafinaritra le hoe katsaho ny zavatra ambony eo amin'izay toeran'i Kristy raha ny marina ange zany hoe zanatsangana tamin'ny maty niaraka tamin'ny Kristy hoe efa misy apahany zay mombako nge zany asa na mifoko na fanahiko na apahany foko na apahany fanahiko misy ny mombany any amin'ny Kristiana zay ny lazain'ity texte ty
ka katsaho le zavatra any ambony ngamba tsy miteny aminao zany firesaka aminao reny hoe fotoana ifankatiavan'ny olona eo am'le fotoana mbola mampifankaty azy indrindra dia le fotoana le fifamofona io ngamba le tena mifankaty miredareda be le fitiavana dia rehefa mifankatia le mpifamofo le manomana fanambadiana rehefa tafasoaratoerana satria ny anakirety ny anakray ny faritany ny anakirety ny anakray fa lasany frantsa ny atety ny anakray fa lasany kanada sy ny karazana fifanembonana re zao hoe fifankalahelovana re zao hoe izy eto fa misy efa mifony amfanany any alavitra any any am'le malala ohatran'izany ianao fiangonana malalo ohatran'izany ianao niara-natsangana tamin'ny Kristy ianao ary mifonao koa efa any Kristy raha natsangana marina niaraka taminy ianao ary nydika zany dia zao rehefa hoe mikatsaka ny zavatra any ambony dia hoe katsaho Kristy teny fampanantenana nomeny tompo efatrany mijery mimpanany hoe ahita hianareo satria maninona mitady aho amin'ny fonareo manontolo katsaho izy ravano tadiavo izy amin'ny fonao manontolo ary ianao zay marian'izao teny zao ka manapa-kevitra hoe manomboka anio hikatsaka marina ny zavatra any ambony any am'izay misy any Kristy rehefa hibanjina azy ianao ka miandraandra azy ry avana hitany ange io e velona mandrakizay nge izy e hitany ianao tsy vandravandra aminao fotsiny izy takany ianao vandravandra mijery numéro de téléphone sasany maneny eo zay le zavatra ary tsy amelanao pitrapitra fotsiny izy fa izy hiaso aminao ary hiaso aminao ny fikasana sy ny finiavana azahoanao mikatsaka bebe kokoa hatrany zany hoe zavatra any ambony izany zay ny fahamarinana voalohany ry havanao zay ny fahamarinana voalohany tsarovy fifaniaranatsangana niara-natsangana tamin'ny Kristy ianao réalité zany ianao mety tsy matakatra fa réalité zany ary dia katsaho ny zavatra any ambony katsaho Kristy sy ny fahamarinany katsaho Kristy sy ny fanjakany fahamarinana faharoa dia eo amin'ny andiny faharoa hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany saino zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany zava-dehibe ry havana le fisainana zava-dehibe ny zavatra eritreretin'ny saina mino aho fa isika rehetra efa nanamarika fa zay zavatra hoe saintsika mandrakarivo ny zavatra saintsika tsy tapaka dia rehefa elany ela iny no mameno a ny saintsika ary iny a no mbana ao an-tsaintsika ary iny a no mibaiko a ny fiainantsika nampalahelo mihitsy taona vitsivitsy lasa zay nisy katekomenina nafinaritra manokana da aveo izy voavita le fandraisana azy ohatran'izao voavita le fandraisana ohatran'izao teny lahy Toriteny zay izy dia efa tsy hitako telo volana tao taterina dia tsy arotro dia nataniko mamany ary nakay zao ahy ihany iny pastera dia mampalahelo ahy loatra fa dia saim-baolina lahato maraina zao atokany amin'ny baolina zay le mameno ny saina ny sasany moa zany baolina ny sasany vorodamba zay le izy rehefa tejery lamody ianao dia tazaniny tediavinao ihany dia fantatrao iny zany lamody farany iny zay le izy sasany ndray vola manan-karena izy be vola izy tsy manam-bola izy otsainy vola zay no baiko ny fiainana zay le hoe zay zavatra eritreretintsika dia iny sady mamola vola fisaindantsika no mibaiko ny fiainantsika ary miresaka amin'ireny avocat juriste sy ny karazany reny ianao miresaka amin'ny dokotera ianao mahalalay zay ianao rehefa miresaka amin'ny dokotera satria fantany hoe tombanany ambony ambany ianao zany na rehefa miresaka koa le avocat dia miteny izy zafady moa fa nenay fa déformation professionnelle efa zay mihitsy zany le fomba fijerena dia eto ny tombo miteny hoe fantany mazava-dehibe le fisainana sy le zavatra sainina ry avy hoe saino a ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany saino hoe ny zavatra any ambony a fa tsy ny zavatra ety an-tany ry avano rehefa miteny ny tompo hoe katsaho ny zavatra any ambony
rehefa miteny ny tompo hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ety an-tany ry havana baikio a baikio mety tsy mijangajanga ianao, mety tsy mpamon'olona ianao, mety tsy mpanompo sampisipakany amin'ny doany sy ny dadarabe ianao, mety tsy mpanao kolokolo ianao, fa raha ohatra ianao tsy misaina ny zavatra any ambony dia efa manota ihany ianao. Ary raha tsy misaina ny zavatra any ambony ianao ho latsaka amin'ireo fahotan'ireo ihany ianao, amin'ireo fakapanareo ianao ry havana. Fa zay hozy izy ny tompo hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Misy ohatra ao amin'ny baiboly ry havana, lehilahy anankiroa izay tena hoe fiainany dia arak'izay hoe ny anankiray misaina ny zavatra any ambony, ny anankiray misaina ny zavatra ety an-tany. Dia tsy izy zany ry havana fa i Abrahama sy Lota. Abrahama sy Lota samy nisy fotoana lasa samy nanan-karena be i Abrahama sy Lota. Dia tena hoe tampiralahiny sy tamin'ny fahatoniana tanteraka no ny fanarahan'izy roalahy hoe andeotsika hisaraka aloha fa mifanelingelona ny ondrontsika, ny osontsika, fanelingelona mpiandry ondrontsika ka mety hiteraka disadisa ansika raha toa moa efa malala antsika malagasy malala le fiteneny hoe ny avatiana tsy rambony dia saraka izy roalahy. Ahoana nanehoany Abrahama ry havana fa tena hoe i Abrahama dia efa tena misaina ny zavatra any ambony, fa i Lota mbola misaina ny zavatra ety an-tany. Raha hoe andeha hoe ifampizaran'le tany teo amin'lohan'izy roalahy izy, mala eo zany le tany midadasika be eo, dia hozy izy Abrahama tamin'ny Lota, eo ary ianao no avelako misafidy aloha. I Abrahama ange zokiny, i Abrahama ange normalement misafidy aloha dia le zandry no mandray n'le sisy eo ianao alay fizetianao. Satria ho an'i Abrahama ny anjarany dia navela ny faritan'Andriamanitra ry havana amin'ny alalan'ny Lota. Dia Lota araka ny fiteny filazam-pandika dia hoe ary hita ao baiboly dia naka ny tany ny lemaka indrindra, naka ny tany azon-drano indrindra. Dia faly Lota satria Lota mbola misaina ny zavatra ny ety an-tany dia faly be izy. I Abrahama misaina ny zavatra any ambony faly izy hoe ay zay tsy nalainao io alaiko. Fa zao ry havana zao tsy nahasoan'ny Lota nataony, tsy nahasoan'ny Lota zay le fomba fisainana misaina ny zavatra ety an-tany. Ny aina tao Lota dia hoe izy ny aina io tao a Sodoma, fatany fa ratsy le olona tao Sodoma, fa tsy rarahiny zany tsy rarahiny zany. Ny aferany mamaika azy, misy olona viato ry havana ohatran'ny Lota misaina ny ety an-tany, misaina ny ety ambany ety, ka efa fantatra zao hoe aza manao zioga tsy atonika ambanana amin'ireo olona oatra zao sotra zao sotra zao rehefa tsy mendrika anao zanak'Andriamanitra zany. Misy olona viato hoe manoatra ny Lota hoe fa fantatra fa ho Sodoma izy, ka tsy hita pastera voly io tsy maintsy mamelim-bady aman-janaka sy ny karazana ny tranoko ery mbola tsy miakatra ry havana. Jereo tsara ny tantaran'ny Lota, fa zay rehetra mitoriteny momba ny Lota dia maina fanahin'ny Lota. Ary raha maina fanahinao tsy hita fifaliana ianao, tsy hita fahasambarana ianao, tsy hita fiadanam-pozana ianao. Maina fanahin'ny Lota ny arena tsy toko tsy foroana. Dia mbola nanafaizan'Andriamanitra ny Lota. Izy mipetraka ao Sodoma io, misy mpanjaka avy any avaratra nanafika an'ilay faritra, dia lasa sesy tany lasa babo tany Lota. Fa i Abrahama namindra fo, i Abrahama nalahelo, dia Abrahama nanafaka azy tany. Zay sa lenao hoe tiany zavatra ety an-tany misy fiantraikany, misy fiantraikany ry havana ao amin'ny fiainanao, ao amin'ny fiainanao, ao amin'ny fiainan'ny ankonanao. Tian'ny Lota Andriamanitra ry havana, tian'ny Lota izy. Ary izy tian'ny Lota io dia nampandrehan'ny Lota hoe mampitandrina anao fa andravany Sodoma. Dia Andriamanitra naniraka anjely anankiroa hoe andravany Sodoma. Dia Lota nampiatrano aloha an'ireo anjely anankiroa ireo.
efa fantatra moa fa ratsy toatra lery zareo tao sodoma tao dia nisy mponina avy tao sodoma nandeha nanafika ny tranony lota andeha etraketraka an'ireo anjely roa lahy izay mivahiny tao amin'ireo tena hoe narovan'ny lota reo vahiny roa lahy reo ary teo le nytenenany lota hoe mingavy ianareo azakasikasiany reo fa reo ny zanako vavy anankiroa anaovy izay tianareo anaovana azy zany ny olona misaina ny zavatra ety ambany riavana manaraka hatramin'ny ankohonana fa inona moa ny zavatra nitranga satria tsy mba ohatra ny Abrahama i Lota i Abrahama ange na tsiary hoe olo-kandalo sika ny any ambony ny tena izy na dia tsy hitany masonao azy ary nitanjaka eny tonga tetỳ an-tany tety tanjaka ny elanao ety tsy nitondra ninina tetỳ an-tany tety anao ary tsy ahatondra ninina zany ny finoany Abrahama fa neny Lota araka le nitenenina teo ary dia hoe rehefa dinihana ny fiainan'ny Lota na tamin'ny mbola fahavelony azy very tanteraka ny fanahy ny riavana maina ny fanahy ary ny amin'ny famonjena ny fanahiny Lota famonjena azy mandrakizay dia mbola barainky be mbola miteny aminao ny tompo saino ny zavatra any ambony tsy afaka mivalampatra amin'ilay famelabelarana fa ianao zay hoe manonona ny vavaka nampianarin'ny tompo isan-kerinandro isan'alahady mba sainy bebe kokoa zany hoe rainay izay any an-danitra zany olona misaina ny any an-danitra manana ray ianao tianao ary miainy fiainanao avy any an-danitra any ary miandry ianao any an-danitra io rainao io ary rehefa misaina ny any an-danitra ianao ka manona hoe rainay izay any an-danitra dia zao no ataovy tena hoe ho amasinina ny anaranao oka tsy ny fiainako na tonga fitenenan-dratsy ny anaranao ka tsy ny fanimpoko na tonga fitenenan-dratsy ny anaranao ho tonga ny fanjakanao tia anjaka maneran-tany ianao fa fantatro fa nitoerana tianao anjakanao voalohany ary zay ny tsy evita indrindra dia atao poko zany ny olona hoe misaina ny any an-danitra ary atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra ny olo-masina zay tonga any ny anjely zay mankalazan'Andriamanitra manoloana ny seza fiandrianam-pahasoavana dia manao sitrapon'Andriamanitra mandrakariva riavana atao any sitraponao ety an-tany ao amin'ny fiainako tahaka n'izay anaovan'ny anjely azy sy ny olom-boavonjy azy any an-danitra amin'izao fotoana zao zany kristianina misaina riavana mahatsiaro fa efa niara-natsangana tamin'ny Kristy katsaka ny any ambony ary misaina zavatra any ambony famarinana fahatelo farany eto mpamaranana riavana famarinana fahatelo farany ny olona miomana ny olona misaina ny lanitra zafady ny olona misaina ny lanitra dia miomana ho amin'izany fiainana any an-danitra zany ny olona misaina ny lanitra mikatsaka ny zavatra any ambony dia miomana ho amin'izany fiainana any an-danitra izay raha misy toriteny faran'izay sarotra nga mety Madagasikara satria mitory amin'ny malagasy dia io resaka fahafatesany satria sika malagasy eo le kolotsaina eo le fampianarana netin-drazana tena olona fatrapatahotra ny fahafatesany dia mamorona zao fomba dala rehetra zao rehefa avy mandevona hoe tsy fantatro ina tonga atao-tsaika ao te avy mandevona dia tsy maintsy mandika afo hoe ny pitsona ny afaka pitso mandevona dia mandeha misasy tsy fantatro zany zavatra tsy fomba ny olona misaina zany ry fiangonanao tsy fomba ny olona misaina ny lanitra izany fa ny olona misaina ny lanitra ry avana dia mahafantatra fa hoe ny tena izy dia mbola ho avy ny tena izy dia le tsy hitany maso fambarany soratra masina ny tena izy dia tsy maintsy iomanana ary rehefa hoe miomana ho amin'izany ianao dia ny ao an-tsainao rehefa mifomaraina ianao satria misaina lanitra dia hoe fa tompo
apio a iainany ty androko aty an'io 30 mety takany hoe ity no andro farany a zay hipetraka eto amin'ity tany ity. Zany ny olona misaina ny lanitra ry havana, satria fantany hoe raha vao miala eto izy dia maka ao tratran'Andriamanitra ao amin'ny paradisan'Andriamanitra ry havana. Zany no fomban'ny olona izay hoe mpisaina ny lanitra miomana hoe ty ve no andro farany, sao dia zao ny toriteny farafanasana fa miala nenina aminao Andriamanitra. Zay le izy ry havana, ary vonina mandrakariva izy andalo fitsarana amin'izay ora zay, na dia afakatiny ray azy zay ora zay. Nisy mpivavaka tato Isotry Fitiavana teo amin'ny fitondrana teo izy, tsy fantatro ny 9 taona 7 taona 8 taona lasa zay. Dia ny mahavariana amin'ny raha namana izy a na rekaiky faravarany ery na rekaiky faravarany ery mipetraka. Ny antony dia zao, miangona izy, mahalana izy miangona satria be andraikitra. Zaloha tsy minisitra fa tsy azoko mihitsy maninona rehefa minisitra na ohatran'izany dia tsy afaka miangona. Ianao atokanao an'Andriamanitra ny alady maraina anao point barre, zay le zavatra. Fa izy ndray a mahalana miangona, fa rehefa tonga eo izy a tsy maty telefônina satria mety maintso azy ny asa ny directeur ny DG ny ministre sy ny karazana. Zany hoe vonina mandrakariva izy. Zany ry havana ny kristianina misaina ny lanitra, vonina mandrakariva amin'ny hoe etsony ny rainy ihany, etsony Jesosy Kristy a ho any amin'izay misy azy a eo an-tànana ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona rehefa vangina faty zany olona zany dia mifaly ary misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny olona zay mitsitra io, satria lasa ny tsara lavitra izy, fa tsy miteniteny foana ohatrany hoe ho lasan'izay any ny ratsy rehetra. Zay le izy ratsy iny satria lasa ny miselo, lasa mba miteniteny foana ry havanao, lasa mba miteniteny foana tsony mba ho loatra zao ihany. Faranana zao teny zao asain'ny tompo a misaina ny lanitra isika, katsaka ny lanitra isika, ary miomana ho amin'izany. Somary lava le teny fa zaraiko ty satria maro ny tsy mahafantatra an'ity. Tena misy zany lanitra zany reto a, tena misy zany. Ary izy itoeran io ny apôstôly Paoly amin'ny Korintena 2:24 rehefa nitrany jerenareo, jereo fotsiny izy dia miteny izy hoe any amin'ny lanitra fahatelo, misy lanitra fahatelo io iandrasan'i Jesosy Kristy io. Izy le nitsangana nampiakarin'Andriamanitra any an-danitra any amin'ny lanitra fahatelo izy. Fa maninona moa ny hoe lanitra fahatelo? Lanitra telo ihany eo amin'ny baiboly a, lanitra fito zany any amin'ny Coran zany angamba, zay le zavatra. Fa le lanitra voalohany dia io abakabaka zay hitantsika io lanitra mangamanga zay hitantsika, io ny lanitra voalohany. Lanitra faharoa dia ny eo ambonin'io lanitra io, le atsombotra vazaha hoe le espace intergalactique, espace interstellaire sy ny karazana, le andefasana vaisseau isan-karazana. Midadasika be io lanitra faharoa io ry havana, fa na dia midadasika azy io lanitra faharoa io, misy fahataperana, misy limitiny io espace io. Ary eo amin'ny limitiny le espace any misy an'le lanitra fahatelo ambaran'ny apôstôly Paoly, ary any Jesosy Kristy izay mipetraka eo tànana ankavanan'Andriamanitra raintsika, any izy no miandry antsika. Tsy isy fusée ninina puissance ninina teknôlôjia hitondranao any amin'izany lanitra fahatelo zany. Ka za mananteny hoe ho avy ny teknôlôjia ary zahanam-bola, finoana ihany havanao, finoana. Dia ny finoan'ny olona zay hoe manana toko marina fefa niara-natsangana tamin'i Kristy, mikatsaka ny zavatra any ambony, misaina ny zavatra any ambony fa tsy ety an-tany, ary miomana ho amin'izany no hiditra any amin'izany lanitra fahatelo dia le paradisan'Andriamanitra izany ry havana. Ahenao an'izany manokana natongavanao aty Isotry Fitiavana fa tsy hanikafa amin'izao marain'izao ho aminao fahasoavan'ny tompo. Amen.